ataoko amin'ny teny malagasy avy eo amin'ny lagazaina tonaka manty mikasika ny guide et passe monsieur le secrétaire général misy ny fehi-kevitra navoakan'ny Nations Unies tamin'ny 12 janvier 1979 ny andininy fahatelo amin'io dia mandidy any la Frantsa hamerina aty Madagasikara reo nosy atao hoe guide et passe ary mametry ihany koa ny secrétaire général ny andininy fahadimy hanara-maso kaiky an'izany izay anefa dia tsy natao Nations Unies ary mipetraka problème amin'izao fotoana izao ho amin'ny vahoaka malagasy na hoana ianareo Nations Unies tsy nanao nandray ny fanapahan-kevitra tokony ho raisinareo sady hoe misy fifanarahanareo sy la France sorako. Nous sommes conscients de la situation relative aux îles éparses. La résolution des Nations Unies 3491 de l'Assemblée générale a traité la question et invite le gouvernement français à entamer des pourparlers avec le gouvernement malgache. Je crois savoir que les pourparlers ont commencé. J'encourage les deux pays à continuer sur ce chemin pour trouver une solution à ce problème de longue date. Merci, Monsieur le Secrétaire Général.